Nilaza moa ny mpanao gazety anankiray avy amin'ny faritra Mandratsara iny tsy iza moa izany fa Andriamatoa Claudio, hoy izy hoe natao hiarovana amin'ny tazomoka no ampiasana n'ilay misy fanafody ao Bekirajy, Besanaka sy ny tanàna hafa manodidina eny ao anatin'ny kominina Kalandy ampiasaina hanaratovana valalana kojajan'ilay misy odimoka maharitra. Raha nanontaniana ny ankizy enina hatramin'ny 12 taona ireto dia tsy bedy raha makalay ao an-trano ka akana valala any an-tanimbary. Misy moa n'ilay vaovao izay vao nozaraina tsy ila eo koa ny efa tonta. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohany idirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia abonne vetivety ary ny chaîne-tsika ary asio j'aime ihany koa ny video, asa tiany ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Nahanombohantsika indray ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy, dia resaka Donald Trump izay nitsikera mafy ny mpitondra eto Afrika. Nahitsy ary nitsikera mafy an'ireo mpitondra sasansasany eto Afrika ny filoha Donald Trump rehefa niresaka momba ny Afrika. Magaga hoy izy ny fananany Afrika harena tsy hita pesipesena na antanety izany na ankibony tany eny na andranomasina, nefa ny mponina ao aminy maty mosary, fahasalamana tsy lavorary ary ny fanabeazana tsy manjary. Mahagaga hoy ity filoha Amerikanina ity fa dia efa 57 taona taorian'ny filazana fa mahaleo tena ny ankamaroany ireo firenena Afrikanina ireo dia tsy mba nisy fotodrafitrasa mivaingana sy mahagitra tena ilain'ny vahoaka akory nataon'ny mpitondra tao aminy, fa to ilay vahoaka efa marefo indray novinona amin'ny fitaovam-piadiana raha mba mihetsika. Na ekena na tsy ekena ary na tiana na tsy tiana dia hinatra ho an'ny mpitondra fanjakana sasansasany aty Afrika io fanehoan-kevitra Donald Trump io, mba tsy lazana hoe filaka tehimaina mihitsy io hevitra izay nambaran'ny filoha Amerikanina io. Raha vantany voana moka io fanehoan-kevitra io moa izy dia nilaza isolombavambahoaka gasikara fensoany hoe voakasika izany ihany koa ireo mpitondra malagasy satria dia isan'ny ireo firenena Afrikanina manan-karena i Madagasikara na ambanin'ny tany na andranomasina na ambonin'ny tany, kanefa tsy hisitrihan'ny vahoaka maro anisa akory fa ny vitsy anisa no migalabona sy miamanan-karena ka lozika raha fady ranovana sy mahantra lalina ny vahoaka malagasy. Raha tsy ahivina moa ny zava-nisy satria ny zavatra nitranga moa dia tsy fanadino tsy vo izao fa efa nitsikera any Afrika ho pays de merde ihany koa ity filoha Amerikanina ity tamin'ny taona 2024. Rehefa avy niresaka sy nilazalaza ny mikasika aniny fanehoan-kevitra ny filoha Amerikanina iny moa isika, ndeha arisika hivadika kely any amin'iny faritra Sofia iny, tsy aiza moa izany fa distrikany Bealana na sahirana ireo mpampiasa ny lalam-pirenena amin'izao fotoanany orana izao. Amin'izao vanim-potoanany orana izao dia maro ireo lalam-pirenena no iharan'ny fahasimbana sy miharatsy, tahaka izany ny any amin'iny lalana Belanina iny, RN 31 moa izany lalana Belanana izany. Gidragidra ny an'ireo mpampiasa ny lalana rehefa tonga ny orana, sahirana daholo na ny fiara vaventy na ny fiara madiniky, enina dia kodiaran-droa aza dia iharana izany fahasahiranana izany no niharatsy ny lalana. Mandrevo ny fotaka sady malama ihany koa ny lalana izany moa ny zavatra misy any Bealanana any. Tena sahirana ireo mpampiasa izany lalam-pirenena izany ary hitantsika amin'ny reto sary ireto fa tena ratsy tokoa ary tena malama sy mandrevo tokoa. Miresaka mikasika an'izay orana izay raha temo isika dia tsy hay moa ny tsy laza ireto zavatra hitantsika amin'ny sary ireto. Izy reto moa dia toliara miaina ao anatin'ny rano ireo mpivarotra ao amin'ny bazary Sekama, vokatra ny ora mikijana izy tany antoerana ny andro
volagno omaly alahady 4 janoary 2024 iny difitro ny rano ihany koa ny arabe ao Toliara toy ny hita eny amin'ny CG centre Ankilifaly sy ny sisa izay tsara voatanisa. Mahariza ny mponina Toliara indrindra ireo mpivarotra ao amin'izany bazary sekama izany izay hitantsika amin'ny reto sary ireto. Tsy misy azo atao, tsy misy azonay atao afa-tsy ny mankahiry ianareo rehetra. Korazy Repray Tanindrazana. Hiresaka kely indray ny fanehoan-kevitra izay nambaran'ny fanirisoa Erinaivo isika ny afako maly sy ny omaly modia be dia be ny fanehoan-kevitra izay nambaran'ny ity Ramatoa ity ary anisan'ny teneniny ihany koa ny hoe tena nandinika aho fa ny fitsarana tsy mijoro amin'ny marina tsy manara-dalàna manaiky bekona ary misy lelaka feno kolokolo ihany koa ny fototra manimba io firenena io hoy ny fanehoan-kevitra izay nambaran'ny fanirisoa Erinaivo ny amin'ny afako maly. Ny tena marina moa dia tsy nahambahamba fa nahitsy ny teny nataon'ny fanirisoa Erinaivo ilay mpitsara malagasy mialokaloka any ivelany mahakasika ny fitsarana misy ao Madagasikara tsy mijoro amin'ny marina sy tsy manara-dalàna ny fitsarana malagasy. Hoy ny fanazavana izay nataony ity Ramatoa ity no hamafisiny ity mpitsara lehibe ny mpanohitra eo anivon'ny diaspora ity fa feno kolokolo ny fitsarana manaiky bekona sy misy lelaka ny maro amin'ireo mpitsara ao Madagasikara izany rehetra izany ny manimba ny firenena araka ny fanazavana izay nataony. Rehefa avy nilaza ny fanehoan-kevitra izay nambaran'ny fanirisoa iny moa isika dia andeha ary isika hiresaka kely indray ny mikasika ilay mpanakanto malaza Rosy na solombavam-bahoaka teo aloha tao amin'iny boribory tany fa efatra iny. Iarahantsika mafantatra sy iarahantsika nahita fa nanao fampisehoana tany ivelany moa ity mpanakanto ity ary nandritrany izany fampisehoana izany no nanolorany hira ho an'ny Malama moa dia ilay antsona hoe Maherylanto manandafy anisan'ny tena mpitsikera mavaivay tao anatin'ny tambanjotra antserasera tamin'izany fotoana izany nefa efa nidoboka amponja izy amin'izao fotoana izao. Efa fotoana maromaro moa no niainany tany amponja ka nandefasany ity Rosy ty hafatra ankira izy nandritrany izany fampisehoana izay nataony izany. Ny hafatra izay nambaran'ny mpanakanto Rosy moa dia nofintininy mika antsoratra izay miasa ao amin'ny radio Mangarahara. Toy izao moa ny fintina izay nambaran'ny mika ilay mpiasa ao amin'ny radio Mangarahara mikasika ny hira izay natolotra ny mpanakanto Rosy ho an'ny Maherylanto manandafy. Nandritra ny lanonana izay nofanen'ny Tarka Rosy tany Frantsa ny sabotsy 20 janoary dia nanolotra hira ho an'ny Maherylanto manandafy izy ireo mba ho fankahirizana azy izay marary ao amponja araka ny hafatra. Tsy ahivina fa mpanakiana mafy ny fitondrana teo amin'ny tambazotra antserasera moa i Malama izay mbola mamita ireo saziny any amponja fanagadrana izay kian'ny mpanao politika maro ary tondrony izy ireo ho misy ambadika ara-politika. Tena mafonja na hafitra i mpanakanto Rosy ary mirary fahasalamana ho an'ny Maherylanto ihany koa hoy ity mika ity raha namintina izany fanambarana izay nataony Rosy izany. Raha miresaka mikasika any Maherylanto sy mpanakanto Rosy izany moa dia anisan'ny tena tsy mifankafoy izy ireo ary mifanao sangisangy foana tao anatin'ny tambanjotra tamin'izany fotoana izany koa dia tsy mahagaga raha toa ka nandefa hafatra ho an'ny Maherylanto i mpanakanto Rosy, tsy mahagaga raha Rosy nandefa izany ho an'ny Maherylanto. Zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia tsy maintsy ametra beloma izahay mankasitraka anareo na vitany hanao hatramin'ny farany veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray manao ny misimisy.